ny anjara verany farany. Tantara mitohy nosoratany Arnofy. Ovy alomin'ny Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina, Ralala, Christophe Rabiarmanana. Mandray feo, mamy avony, mandrindra raha teknika, Aro, Manatondosa, Nanja, Razafindrakoto. Vahoatra venimpeniko sa misamarita be ihany ny saiko. Asa sa tsy mbola ampy ny aingam-panahy nefa ikobaka ho azy itento tontolo feno fangiry firiana angamba na koa amakivaky mionja mahery ny fiainana feno anka nefa tsy ampy angamo ny anjara olanao isan'andro no andany andro anampitrotraka ny adi-piainana indray amin'izay tantaran'olona tsy misy idiranao ianao. Tsy hitako izay litera hosoratana voalohany tony ny tontolo diso tony loatra aza manamba ao ariana kely ny orambaratra mivatravatra orambe mivatravatra tokoa moa zany koelako tsy ny ary raha hitondranao anatin'ny lakanday keliko hiten'ny ranomasimbe a ny antoro hevitro dia ny hoe mamikira mafy ary tony fo avy nivarotra ny asa soratro mihitsy a ka nanapa-kevitra ny hijerin'ny sakaizako raha efa tsy hitako antaona maro. Teny ity le tranony zareo navozona be fotsiny fa ity mihitsy engany aka mbola haly izy ary raha nifindra trano moa izy tsy mba hafantatra an'izay mety ahitako azy ve ny olona ato e. Ahoana ianao izay azafady? Manahoana tompoko saika mba hitady anjara azafady mbola ato ihany ve izy no mipetraka? Anjara biochimiste? Tokony ahoana? Tsy azoko. Zany nofinofiny hatrano fahatanorany efa taonany maro izay mantsy no tsy niona. Ay, atondrindra izy ka ary zany tony vatany. Mandrosoa re? Misaotra dia faly mahafantatra anao zany ko. Fa ianao marina moa zany no izy a? Ilay mpanoratra hoe mino fa tonga dia ho fantany tsy dia manana namana maro teo lasa mpanoratra angamba izy. Fa efatry ny ela zany nareo mimpinamana? Eny mino fa raha mantsoina ho izy ka maharazana dia hiazakazaka avy hatrany isakambona. Ndrisy sady tsy afaka nitazana anao izy no tsy ho afaka niazakazaka isakambona anao ihany koa. Fa ahoana? Sady malemy izy ny jamba. Sady malemy ny jamba ahoana? Fa naninona? Andro mangidy loatra teo amin'ny fiainako sy ny fiainatokantranonay zany. Angamba tsy vitako loatra ny tantan'izany ka. Azafady raha toa ka namono fotaka efa nandry. Dia manahoana ry se ny fahasalamana? Mananiany avy izay ity e. Mananiany an'sy ahoana koa e. Ka inona ary ny tiany seho avaliko an'izany fanontaniana izany e? Tsy salama ve a? Toa tsy mahatsiaro mangorangorana, toa tsy misy fiakarany hafanana kely akory. Salama ve a dia ho eto amin'ity seza misy kodiarany ity nandro tokony fiainako? Aiza no any mba sisa hitany masoko? Aiza ary seza njara fahiny? Toa tsy mbola tsaroko naresy asy tamin'ny azakazaka rivometatra. Feno zavatra tsy ampoizina ry se ny fiainana. Fiambona mibetsaka fa tsy misy atao hoe sambatra. Ny faly amin'izay rehetra mitranga ny tokony ho izahana. Ka raha mbola mila ezaka koa ny falifaly, tsy saritsary mpifaliana ihany ve zany? Ie,
ata sarisary ihany ange zao fiainantsika zao ho avy ny andro ka ho aforiporitra ilay mpanoratra ny tantaram-piainantsika ka ho dorany lavenina kely ho entin'ny rivotra ny sisa dia anjavona ny amin'ny mandrakizay eny e fa raiza foana aloha seno zao vao mba hita teo ihany aka somary sahirana kely fotsiny tsy henopeny kokoa ny fahavoazany se raha tsy zany fa ela ny tonga nitsidika ny se efa fahenoko tsy indraindray amin'nonja-peo ihany ny tantarany soratany se fa tsy nampozikose le mpanoratra toan'se ihany a dia mba niezaka nanatratra ny nofinofoko a ka nahavita nandramondrambotra kely teny ny ary se tena tafitako tsara mihitsy ny lakana fa nisotasota ny hafa ny andrendrika azy indray fa nisinina tokoa raha fitinina ary se dia hoe resy tsy misy ny akoatr'izay ka tsy ny score final no angatahako amin'se fa ny fitantarany baolina mihitsy ka nitarika resy angamomba manana ho tantaraina firy tsotra ny azy mangalatra ny arbitra ay mpandresy sera ty azo valiteny mahafapo iza nefa le mpandresy izy saingy tsy mananjoa anonona ny anarany fa ahoana ka sary-piary loatra hony na koa hoe tokony anatona misi fa miteraka olana lehibe eo amin'ny fisainako le olana mahazo aketra io anjara asa raha noho izaho hoe mpanoratra fa tsapako tao fenony se sary ty resakse tantarao tsotra fotsiny tony ahoana ndray matota le dia zao ve ny vao miditra ny toeram-piasany tena mialatsiny ndray matota le fa nisy vahiny tonga tampoka tao an-trano dia zany somary nahatara kely tony tsy olana amiko ange na dia tsy asa mihitsy azy ianao nefa tsaro fa tokony modely tsika eo nylohan'ireo olona maro fezindreo ka za kosa nge roger tsy hoe mpanao ohatr' zao isan'andro eny fa izy aloha zany vahiny tampotampoka lazainao zany tsy haiko ilay mpanoratra hono izay ihany no lazainy za koa tsy afaka nitafahela taminy fa izy sy njara ny navela koa dia namonjy ny asa koa ilay mpanoratra lehilahy somary maintimainty sy marirandriran'izay marirandrirana aloha izy fa izay mainty sy fotsiny tsy haiko zarazara angano ilazako azy izy ihany zany namanefatra amin'ny elo zany zany mihitsony ary no everiko fa ianao ihany nge ny tena namany zany namana fa mba manana namana hafa ihany izy mila mitandrina tsara ianao fa ahoana tsy hitanao fa efa mizaka mangidy mihitsy fa izy amin'io mahazo azy io roger za ndray ny antaninao an'izany ka azampiana tsony ary ny azo fijaliany sa oratra hainao indray fony fa nahoana ny fantoahilika ao aty amiko rery ny fahadisoana amin'izany satria ianao vatiny ianao zany tompona andraikitra voalohany ianao nefa mahalala tsara fa tsy fidiny ho any ho tafiditra alina amin'izao tantara izao tony raha nyray ny anjara toeranao hatrany amin'ny voalohany ianao dia tsy ho nisy zao rehetra izao na raha rotonao ny fahalemeko tsy andany andry fanditranao eto nde vonjeny ny asa eny indray matota le fa to tsy mitantara ary sy fa to ilozany se mitanondrika fotsiny oafika vetivety fotsiny taona maromaro lasa zay dia izay ny zava misy marina rotony ka tsy hitako izay tokony ahatezitra azy aminao amin'izany manana ny safidiko manokana eny fa nymadika ny fisakaizanan'izy teo aminay hony fa sa manadalanao na dia fantaro tsara zany fitiavany ianao tsy mahagaga nge zany mitady fanamariana tena foana ny voaheloka ary mitady an'liana andraikitra foana izay tody tsy fahombiazana ianao ny tiako fa tsy izy dia tokony ataony ho ampo azy zay tony ako ange zany fa izy ny tsy mety anaiky ary manangana ho rafiny mihitsy tsy mahagaga zany ho izany no antsoina hoe felonana raha tsy hainao mpinamany efatry ny ela ngesay nahoana ny fanao an'izany njara fantatro fa tena sarobida aminao loatra ny fihavanana misy eo aminareo ary raha ny fifankatiavantsika ny zary vato anoritoro an'izany tsy
manina fa mpandefeko ny foko. Za kosa kanteny an'izany e, mba satry fotsiny raha iraviny zao disadisa misy eo aminay izao. Ny zavatra ninina novolena ranjara tsy ho faty raha tsy nina omotana. Izy ny nametraka adina misaraka anareo, izy ihany no afaka nototra an'izany. Ary raha tsy anao izy fa tsy mihevitra fa tsy nitory-bato afotsiny. Dia aza manantena zavatra fa koatr'izay e. Ka inona izany no ataoko e? Tsy misy ka, no manadino azy ny tsara indrindra. Tonia, iny angeny mba ny namako e, hainao tsara izany. Haiko ka, fa mino aho fa mety manana namana hafa ihany ianao ano any. Io ilay tena tokony hitokisanao fa tsy izy. Manana tokoa aloha ilay nanofo lasa mpandratra izay. Izy koa efa elany tsy hitako intsony, lasa raha matina velona. Ka za koa angeny tokony ho tena namana fa tsy olo-kafa intsony e. Tsy marina izany Tonia, olo tiako ianao fa tsy namako. Dia maninona? Samy hafa be izany e. Ny olo tiana manitsy foana efa misy fahadisoana, fa ny namana afaka miaragaika amin'ny tena. Ohatra fotsiny izany. Dia ataovy satonina manao azy izany ny olo tianao. Aza amin'ny namana amin'ny roche intsony, mety animba antsika iny. Ohatray fanga verina ray. Ho avy akia. Misy aty indrika. Fa manao any ianao? Manao any ianao madama? Ahoana ny ianao izay? Hitady anjara? Tsy haiko. Tena izay indrindra no saika ho ataoko fa nahitanao aho dia niova hevitra indray. Fa ahoana? Afaka miresaka amiko ve ianao e? Ho ento ny teninao e, mihaino aho. Madama Tonia, fa tsy ampy anao ve ny azo fijaliana hoentin'ny vadinao ankehitriny no mbola tovananao fanitsakitsana indray e? Nahoana ny lazainao fa manitsakitsaka amin'ny vago? Asa manendrikendrika? Manendrikendrika? Ka inona raha nampiakananao teo raha namoa? Nataoko flera vaviko no miverina tampoka. Madama Tonia, dia ny ravavinao koa izany no nifampiondakondana taminao tary anaty fiatary? Fa miala tsiny indrindra madama, tsy tsikilo ny fiainanao akory, sendra tsy palitro fotsiny ny maso daly e. Izay nataonareo tao an-trano tao ihany angamba ny tsy hitako. okarsea asa nytenin'inona minjara, tsy fidiny ho ahy iny araka amin'iny e. Tsy fidiny ho anao ny anitsakitsaka amin'ny vadinao, fa safidiny iza indray? Safidiko ihany ka, fa tsy sitrapoko velively. Fa nga tsy amin'ny fo no mity? Amin'ny fo ka. Ka tsy sitraponao ahoana? Aleo ho tandaraiko anao e. Asa tokony ho efa bolana talohan'ny fahavoazany angamba. Fa ianao verinja fa maninona mihitsy a? Fa maninona anao ahoana e? Izany ianao milaza iara-iasa amindreo zezaniko. Fa inona ny tena olanao amin'izany e? Njara, hainao tsara fa tsy mahazavasaina aminao loatra iny. Inona mbola irahanao amin'ny any? Resaka efa tamin'ny firy-taona izany very Tonia. Miala tsiny amin'ny fihavananareo ary njara fa rogerena nge karazan'olona tsy maty voalavo an-kibo e. Aza dia tia mitsaratsara olona ohatr'izany ho ahy ianao. Fa inona nefa manahirana anao amin'ny asanao izao e? Tsy misy ka, fa hafa ihany izany manana ny an'ny teny izany. Fa nga moa ilay izy ianao rery fa tsy hitambaranareo sy roger. Tao kely fotsiny ary mba hampahambola entinao ao amin'ireny volako. Isasana ny orinasa ka. Za zany tena mitondra betsaka satria mbola mamatsy fahaiza-manao a. Tsy marisika amin'izany aho any inona fanazavanao. Iny roger iny mihitsy ny tsy mety amin'ny eritreritro. Tonia, mba afaka ny ametraka ny tanjony tena manokana nge rehefa mahaleo teny e. Manafa ho ararotin'iny roger iny fotsiny ianao ry njara. Za koa ve dia anaiky mora foana an'izany aminao e. Tsotra loatra ianao. Sy, zany foana ny ianao. Hitondra fivoarana be ho aniko hatranontsika io dedikasy io e. Mino ahy ianao. Manamafy ny mifanohatra amin'izany ary njara. Manana ho afijery miabo seria. Toa tsy laitra nahifika tamin'ny hevitra efa masaka tao andohany nefa njara fa ny sisika ihany.
teraka korontana lava tao tokantranonay izany. Zany eny e, misy fahamarinany ihany aloha ny azy e. Tokony mba nahy nampandefitra ny ambom-ponao ianao. Hoy ianao tsapahanjara ihany fa misy afo mitady hampangotragotraka ny tokantranonay. Nanapa-kevitra izy fa andehaka rivotra kely any amorontsiraka izay. Narivo-dranomasina angamba no heveriny fa mba ampitony an'ity afo mitady hanapaka ny fatorana mamatotra anay. avy tsy maninony zany io e. Iny ary mitonjafaventomanango. Tsy maninony zany io a kanosatsy ataiko ndry atosiko any amin'iny onjy tao amin'izay akatra ka rehefa indray manomboka mangatsika zany. Ndao ary hitany tony dia tonja mahery toreny foana ny fiainana, tsy mba mety hotony araka ny anaranao. Ankira mafy amin'ny tanako fotsiny anao dia milamina io. Zara manina raha janona any aloha izany resaka fiainana izany, aleo miaina fotsiny amin'izao. Ie, mety mihitsy zany fa milana zao dia tia mihinanao mafy a. Raha izay indray dia mila mahetsy aloha ianao. Ay Za ve moa ampoenjey anjara saingy nininona velandositra elaela kely mihitsy vao nibedainy teo amin'ny valahako. No fihino ny vatako marefo rakotry ny fasika, natony teo amin'ny molotro tao sirasirany ranomasina ny oroka feno fitiavana. Aorian'ny ary mibalika nefa mazana no hiavian'ny rahona matevina. Fa ny sinina matamitony a? Eny e, tsy dia hoe ny sinina loatra. Velarina teo amin'ny alokaloky ny voanio ny lambahoany dia nitsotsotra hery teo aho. Anjara nandeha nividy ranom-boankazo, henoko mila manatona, misy aloka mandindona. Nampiakariko ny solomaso mainty nanaovako dia niarina moramora. Roger, fa inona ny ataonao aty? Manahoana aloha inona ry ty taty? Fa inona ho any ataonao aty? Bon, misy raha ataoko aty a dia mba nandeha mipoka sigara taty morontsiraka e. Nahita zato akanto zavaboarin'Andriamanitra dia nanatona. Mandeha any ianao, mandeha any e. Sady manepitra sady fofotsikarnao. Azo ty raha dia foana manahirana anao hoe hita misongadina mihitsy ny hatsaram-pianao anatin'ilay akanjo fitondra milomano. Miangafy anao a Roger a. Mandeha any ianao, mandeha any. Raha anjara ny tadiavinao dia lasa mividy zava-tsotro izy. Mandeha zaho any. Tsy miova mihitsy ianao sy somary miavina kely io. Izay filasanao e. Mandeha any ianao, mandeha any dia ampy izay. Eny e, andeha. Efa kely koa nge sisy. Inona ny kely sisy? Manokana izany mirary fakandrivotra feno fifaliana ho anareo. Izy iray aloha dia tena feno fifaliana tokoa e. Ianao koa irarinay mba hahita namana iarany faly. Dia efa hoadrodron'ny olona ho tanora voly zato ianao. Dia efa samanao teny marangotra amin'ny nofoko mihitsy nge ianao zany. Kita fa izany no marinako. Sendra mba hanenena na rytondry izany vavanao zany aorinao a. Asa mbola aorianao zany e. Dia aleo andeha. Mandeha any. Asaiko izany anjara any rehefa tonga eo izy. Tsy andany andro ifandritra aminao eto a. Ok zao e, mety hifanena ihany zay mandra-pandeha kody. Iny maraina iny asa loatra izay nahazo anjara ny maraina amin'izay ny asany indray fa loza ny fandiniany aho tao anatin'ilay akanjo mandro fotsy manify nanaovako. Raha tsy vatoko izy mba homenatra mihitsy aho. Iny maraina iny tsy ampy eo iray nefa nandehanany dia nahazo ansony amin'ny hopitaly aho. Fa nisy ina Roger a? Nipoka ny laboratoire. Nipoka ny laboratoire? Tena nahoany Zara?
tratra ny fipoahana tao izy. maty sa ny vadiko mizara nahoany tya mitony aloha ianao rytony tsy maty zany izy fa nanao ahoana izy aiza misy azy ao amin'ny trano familomanaina izy mbola tsy mahatsiaro tena ka tsy fofaty any ve zany efa tsy atahorana ntsony ainika efa nazo ny fitsaboana saza ho azy izy mbola miandry ora maromaro ny mpitsabo vo lefa ny fampatorena natao taminy nandritra ny fandriteny efa azy tsy tiana zany izy miaro famondrana azy akahira manokana ono da ina ho tena fo amin'ny mpitsabo voadona mafy io ny lamosiny noho ny fianjana tamin'ny fipoahana ny masony koa dia mahendro vovoka simika miparetaka atao amin'ny laboratoara zavatra saripady be daholo inge zany roger eny e ahina ho tsy afaka hitsangantsony izy ny masony dia atahorana mafy ny ho lasa jamba nzara tsy nahoana loatra e nahoana iny maraina iny no maraina nahita anjara fransa alovatafako iny maraina iny maraina farany famihinanay tomba vahady iny maraina iny maraina nangidy indrindra teo amin'ny fiainanay iny maraina iny telo volana taty aoriana vao nivoaka ny hopitaly njara efa afaka lavitra ny varavaram-pasana saingy tsy hitako izay fiatsarany ny maso ny jamba ny tena ny malemy nampiantso ao any ampiasany lehibehany inona loatra nga oui entre tony mahandro soa ianao dia mipetrapetra misaotra tompoko ka manahoany zao raha misenao zao ao tsy hitako marita anazy fa inona metsonao ok aleo ngamba tonga dia voataniko ny resaka mino ary tony fa hainao tsara ny fanarana nataoko sy njara tamin'ity onasité haiko tsara tokoa nasain'ny vakiako mihitsy ny pratasy fifanarahana talohana nanaovana rosony fantarao tsara koa zany fa ny fahaiza manao no ampahany anjara brikiny atao amin'ny orinasa haiko azy zany fa inona ny tena ho atongavana tsotraka no ny olana mahazo azo ankehitriny dia miala zany azonao ve tsy rarony kosa zany ka tsy anaiky mora foana an'izany mazava ho azy tsisy anaiky an'izany koa fa zao hanao déclaration de faillite fotsiny no fipoahana tao amin'ny laboratoire dia rava ny orinasa afaka minangandray aho miaraka amin'ny mpiara-miasa afy ianao kosa tsy maintsy onona ny vola kely azo noho ny fahavoazana teo am-perinasa tsy faniny ianao roger kalma aloha kalma ianao fa mety isy vahaolana ihany raha mahay mifanaraka tsika inona izany tsotraka mikamboka ianao dia omeko toerana atao amin'ny orinasa tsy mahazo manonofo ianao bon ok mahazo mandeha ary ianao efa enina izay ny vaovao rehefa nandinika nydidy miandry ihany efa dia nanaiky tsy fidiny aiza ny vola naovako ny fitsaboana anjara samy tsy misy miasa izay ny ady varotra kosa ny azonana ny ampahany amin'ny orinasa ho anay ny anangona vola hoentiny hitsabo tanteraka fahavoazam-batoko ny tena tanjoko teny am-boalohany saingy hafa ny fiodiny tantara zay ryseny mba fanriko asa raha mba mety amin'se fa tsy mahita tantara hafa mihitsy hoe seny dia ny tantarako no soratany tantara hafa hoana tantara hafako tantara mba miendrika ho sorata tantara tsara mba ho enona tsy haiko tantara izay mety halianany olona zavakanto ange ny asa soratra fa tsy vokatra miankina amin'ny fahaizanao mampiaina azy ihany no mety hitiavan'ny olona azy na izany naty zany tsy maintsy misy tia foana io tsy azoko tsara zavakanto fa tsy vokatra hoana zany toy ny sary sikotra ray ihany io rehefa hividy azy ny mpanjifa dia ny sary ny jereny fa tsy mijery an'izay hazo nanaovana azy ihany izy tsy etam-batra velively ny asa soratra ry njara
alahelo ifampizarana io faliana iara-mifaly fanahy miara-misento sehatra ifampitafan'ny mpamaky sy ny mpanoratra ny asa soratra ny zavakanto amin'ny akapobeany mino aho fa isan'ny mahafian'ny fihepetra amin'izany ny tantram-piainanse tsy te hanakatra n'izany retirety misavo ambona ataon'se izany aka zay ataon'se any fa zao mahazo mangataka service kely amin'se ve lazao inona no azoko anampiananse ndao ary aloha tsika hidina any ambany misy zavatra laina any ka ho bataina zany se hidina ty tohatra ity efa misy lalana namboarina ho an'ity sezako ty tsy amin'ny efitra ambadika ty may ary efa ainsetsenjery mihitsy izany se tiako to manany any eto angeny fiainako manontolo ary efa horotaona zay na toy izao haiko tsy anjery hatramin'ny fitoeran'ny fanaka raha tsy hoe ro voanisy nanisaka ka inony zato any rahansy zao manao fotoana na japonais re zay ara-pitso tsy mbola nahita mihitsy izy io seno asaiko mandeha any ho vitako fa izany milanina fotsiny ondakitono anaran'io olona io mpianatra le chimiste tsoina hoe Miyoshi Kawa izy ondakito moa izy teo okaloha Castillo fangaro moa tsy tetiny napetrako tia aloha le chèque tia aloha ampiasainy eo ary mba apetrao kely ny taniko de zao misy ranony zavatra kely zay any asa tokony 80 mililitatra eo ao omensy azy ty chèque ty de raisin'se zay 50 mililitatra moa de izany ve no sandaina amin'ity vola bianse ty somba tisy fanoratra ary se io mihitsy no izy ka ary ao aisany kely mihitsy aloha ny tanako anataoko azy amin'ny litera fa de inona loatra se ty zavatra tena lavidy ty io no antsoina hoe dicomarol fa ahoana ihany momba antsika tery tony momba antsika ahoana moa ny tianao lazaina ka ny fiarahantsika kinina ndray fa manina ny fiarahantsika tony de ohatra zao foana zany tsika fa tsisy fivoarana mihitsy fivoarana ahoana tena maizina amiko ny tianao lazaina zany ve de tsy ho azonao hoe ahoana ny raharahantsika Roger ainao tsara nge fa manambady ko rahantsika ahoana moa tsy aizako an'izany fa efa ela koa zay ny rahantsika izay tokony mba hiditra midingana manaraka amin'izay reko ange tsy de hitako tsony zay ilanao azy nijery tsy mirehitra tsony ny sasi apaka fa tena mila izy Roger tsy azo kilozana naroviana naroviana ka za kosa tsy afaka ny anaiky an'izao foana fa manina nefa ianao mampiakatra tovovavy hafa tony tsy questionna vehivavy le izy fa fitiavana ary sendra malery le tena tsy afaka tsony fotsiny ary ny rahanao amiko niaraka taminao satria voatery saingy rehefa zatra milalao afo manjary tia mandoro tena lasa raiky pity aminao de tokony alanao amin'izay zany le reko tsy tiako ihany koa izy ary tsy mbola nisy nanombinana ny fitiavako azy ka rehefa tsy mahavita manapa-kevitra ianao de ho raisiko ny andraikitra tsy azoko zany amboariko iny amboarina ahoana aza miteniteny foana Roger sereo zany vitaiko ny amin'iny izy nyrijarija be teo aza tsy afaka tamiko zao de amono olona indray zany ianao tsy mamono olo zany aka fa vaky fotsiny momba azy rehetra fa hoana indray ty tokana faransia tamin'ny telefony ity ka lany le isy hitatiko tsy fantatro le izy raha tsy sendrany bataiko za in'izay ihany fa somary tsy mahatazana lavitra loatra efa tsy mahita ninninona ka hoe tsy mahita lavitra loatra tsy zany ny tiako resahana atao inona ho aty taoko ty hosotroina ka fa tsy ampy an'se ve zao fahavoazan'se zao no mbola ampiana fahadalàna indray mafisatra loatra ny lohako rosea iza no azo hitokiana
feno fiatsaram-belatsiny tontolo manodidina ka tsy ahavaolana mihitsy angena ka tsy vahaolana koa ngeny tadiaviko e fotoana foy ahafahako manala vetivety sozioka mavesatra amin'ny tambesatra amin'ny soroko izao zay ihany no ilaiko na sekondra vitsy ihany aza mba kako aina kely fatorovana loatra amin'ny fanahiko mitandre marsia mitady vary lavo sy izany tsy dia ho ahareriko nge io e kely monjany mba halaiko nambony atao haingitrano eo dia hitony sy namany mandany azy hitony sy ny namany ahoana tsy dia resaka an'izany ahy ary efa any amin'izay le dikomarolina ie fa inona loatra ho a ty ranon zavatra kely tsy misy tika ny vidiana manapotrisany ity e rongony avorazana tia ny dikomarolina aminy e eny e fa inona le dikomarolina ainse moa fa misy pozina ao amin'ny fakambary efa ianiko foana fa tsy haiko izay fahamarinany misy pozina mahery vaika ao amin'ny fakambary tany ho any taona 577 sy arivo tany dia nisy dokotera antsoina hoe Karl Paul Linka nandinika manokana azy io mba ho atao pozim-boalavo ka tsy tiany tsy fainse ty zany ny pozim-boalavo lafo indrindrara-tany tsy tonga dia naomby isika navita karazany zato eo dokotera Linka saingy teo am-pandalinana dia voan'ny tuberculose izy ka tsy maintsy nahato aloha ny asa dia nisy nangalatra le izy nandritra ny tsy nahateo azy ka any amin'ny varomaizina sisa no ahitany ty poziny ity zay mahalafo vidy azy ka tsy dia izay loatra ny olana voalavo dia tsy niherin'ny pozina loatra fa ny fomba hinanany azy tena zany mihitsy aloha raha hitako ao aminay e ndray mandeha indroa ihany izy no mihinana pozina dia dinganiny fotsiny eo amin'izay ka manana mpanandra tsiro manokana ny vondrom-boalavo miara-miaina e raha vao manino ny voalavo mpanandra tsiro io mialangalana doliny sisa ka rehefa vita ny fitsaboana ny dokotera Linka dia karazany ray ihany no atsirainy tena kaiza daholo ireo ambony ireo karazana dikomarolina fa dia nitazomin'le mpianana antsoina hoe miosika ao aho anisany amin'ireny tia ny vidiko ty amin'ny mahavokatra vonjy-maika azy nefa dia tsy misy ny taratasy manokana miaka aminy anjara mpividy ny manao ny fizahana manokana ka mikasa ny anao pozim-boalavo avao zany se io ngamba mety ho mahery noho izany aza dia tena tsy hanao an'le izy mihitsy zany ianao tsy hanao an'izany a Roger ahoana ny amin'ny lokony vadiko aminao e bon aleo ary anaovako azy e manina nefa izy raha vela amin'izao e titako mihitsy antony tsy maintsy anaovana an'izany ho avela amin'izao ie dia hoe tea tsisy kianja izao foana na ny mieritreritra aza ve fa manampitiavana azy ny malalako dia ety amiko aminao ka izy angeny taloha e ary ny toerana noho ny sisianao izay fomba nahazoko azy rotony tsy olana ny fantatro dia niady aka nandresy noho izany mila mibatam-boary nefa za tsy te hiady aminao fa ianao ny lavaniny taminy niady lany anjara ny miaro ny amin'ny fitiavany tsy ho fatiny tafio-drivotra ka izy ve nanampo fa ianao no havita madika azy tofeny famezatsiny ange zany teninao zany toy ny hoe madio sala amin'ny rano ianao raha tsy noho ny herisetra anao tsy ho tonga tamin'izao mihitsy a Roger tsy andany aro amin'izany resaka izany ary sery zao fotsiny rehefa tsy mety aminao zany dia hisarao fotsiny izao izy dia vita ka zaho tsy hisaraka aminjary zany aleoko misaraka aminao hisaraka amiko eto am-pilatanako ange momba anao rehetra tsy ho sarotra ho any hamandrika anao hamandrika ahoana zany ko anahirana avy ny ampanjavona ny ampambolan'io asa sy hanoratra fandaniana tsy mitombona amin'ny anaranao izay le hoe fanodikodianam-bola dia hosahanao ve hodri na hoana tsy hosahako ianao aza zany sahany andao ako tsy mana-tsafidy afa-tsy ny lalao ny tantara miaraka amiko ianao rotony fa tsy ampianao ve zao efa ferahako aminao zao tsy ampiaka tsy ampia mihitsy tena tsy ampia mihitsy rehefa irery ianao vao tena mety amiko
efa naposiko mihitsy fa ilahy le mpanoratra. Fa ahoana ka hita misoritra eny amin'ny endriko angana? Non, justa fotsiny hoe tsaroko le fomba fihevitra lahy maniditsidin'izay. Feno aloha za tatonty an'lahy. Efa ny tantarainy tony daholo ny tantaranareo rehetra. Et alors? Te ngavy an'si arozea. Aza mikasa ny anisy ratsy anjara intsony. Fa anisy ratsy azy ahoana moa? Asa araka ny fikasana izay nilazainao tamtony ohatra. Fa inona aloha ny teny hidira lahy amin'izany? Tsy misy ka. Reketiko antsoratra ny tantaranjara. Tovao hatratramin'ny mpenitra mbola anambotrotraka ny fahoriana ianao. Tsy manambotrotraka ka mila seho dramatika kely fotsiny mba ahaliana ny mpiaino. Ny matoroze. Fa dia inona loatra ny ratsy nataonjara taminao e? No asa, tsy haiko loatra. Tsy afa-po kosa raha tsy bodiko tanteraka izy Noho ny abibiana fotsiny sa fialonana? Averiko ihany fa tsy dia misy idinanao loatra ny amin'izany. Ary raha tsy manana olazay intsony ianao dia mandana mandeha amin'izay. Fetsy tokoa ianao Andriamato Roze. Nefa mety ahita irika hitazonana anao ihany raha manino ny njara. Raha za lahy tsy mijabaka lalina amin'izany, ny efa ao anaty kianja aza mitalala ny voana fa tsy tafavoaka. Na inona setriny tsy maintsy sedraiko satria namako izy. Dia vonina nisy olo vaika ny akalana. Zany dia navanamana Arse fa tsy sadasada toa ny NC. Bon, ok. Tsy maintsy roavaiko miaraka zany nareo. Atao ahoana moa raha izay ny hitanao fa mety? Fa inona mihitsy ny tianao atongavana e? Fa ny tiako atongavana ahoana e? Ka ny nandefasanao an'iny mpanoratra iny taty amiko taty fa inona indray? Sangany nandefa azy taty. Tsy misy idiako izany. Tsy haiko izay ny fanarahanareo tany e. Tsaro fotsiny fa tsy afabela koa ianao. Raha maninona pray ombonako tsika amin'ny lafiny rehetra. Roger fa tsy efa tokony hatsahatra amin'izay ve ty adalana ataontsika ty e? Avelao amin'izay iaina amin'ny fiainako. Aza miteniteny foana ry tony tsy misy mihaly zany eo ary ale teo tsara ao amin'ny lohanao io fa tsy tokony elalao baolina ela ntsony sika. Tsy azoko. Zay e. Afany taloha. Efa manamaso sy afaka mandehandeha injary zao. Fa manamaso sy mandehandeha ahoana? Ahoana? Ka iny mpanoratra iny ka afaka mitatitra izay rehetra ataontsika any aminy izy. Mino fa tsy hosahan'izany izy. Ohatra sotro be lava tango le riko. Ny olona malemy fanahy ohatra ireny Roger tsy samandratra ny namany izany. Ary ohatra mibabo amin'ny konga ianao zany. Tsy fantatro. Tao mandrendrika aloha ny fihetsiny e. Dia ampinao azy indray zany ny rafilahinjara. Inona moa ny raharahinao an'izay njara any? Ary tsy zakanao ilay manana rafy Tsy haiko efa vonina niatrika azy keo ny ety e. Ny ianao no adalana. Adalana? Ianao no nampianatra ampirafy. Tsy maintsy tantokana intsony ny foko. Miangavanao ary tony aza miditra ny amin'izany Zao Roger le hoe nitody tsy misy ny atao no miverina. Ay, dia efa mampitandrina anao aho zay Oviana moa ianao tsy mampiororo ahy e. Dia toy izany resaka ny fanaovanay. Tiloza. Andray kosa. Fa inona ny olana any amin'izany? Aminao angamba tsy misy olana. Fa amiko nahoana no fatoranao amin'izany resaka tokony tsy misy idirako izany? Toa tsy nety tokoa aloha ny nataoko e. Teny fonako aminao. Nefa ela loatra ny eretako taminy. Tratrako tamin'ny aina izy tamin'iny. Ary raha izy ny tonga alohan'ny aminjara milaza fa mifandali tsika dia ahoana? Tsy ho fatin'ny alahelo tokoa njara. Amin'ny fomba ahoana nefa ny eonan'izy ireo? Njara ngeka tsy mivoaka ny trano e. Tsy mitsahatra miodina ny atidohan'ny olona ohatran'ireny ry madamo tony na matory azy izy ny fisaina ny mikaroka lalana amandriana anao foana. Izy aloha dia izay mihitsy e. Fa efa nahita ny mombamomba an'ilay Dikomarolina ve aloha ianao e? Tsy tena zavatra tsy mbola henoko mihitsy. Njara no nilaza fa lahatsoratra ny soratan'izany Paul de Cruyff izany nahita ny momba ny voalohany
tokony ho hitanao ihany zany ny boky misy io lahatsoratra io. Efa nikaroako fa tena tsy hitako mihitsy e. Fa ina nefa mahalinanao amin'izany e? Ka amantarana ny antony vidianany razika. Ina ny antony vidianany an'izany fa tsy mba hanaova mipoizim-bola avokoa zany. To tsy mino an'izany a. Njara nge mikiry tsy mezaka ny miasa foana fa tsy mety mipetraka mihitsy e. Tsy mety mahomby mihitsy nefa izy. Ny olona mahita aza moa sahirana manao dosage ko maika fa izy. Manary madama fa tena mikotrika valifaty izy a. Pozina mahery vaika ange hono izy io e. Amin'ny fomba hoana nefa aminao no anapozina ny Androger. Sa zavy no ataony an'izany? Tsy haiko e. Tsapako mavesatra ny atmosfera manodidina anareo. To samy mifampiandrikendry toyany ianareo. Manahy mihitsy fa betsaka ny faharavana raha misy izay fipoahana. Efa ela ny tokantranonay feno faharavana e. Sary tsara ny sisa. Asa raha mbola ho azo tsaboana ihany na andrasana ho faty sisa. Manitra izany rysea. Mba mikarakara kely ato e. Mandro sise. Mahavita mikarakara koa seko. Se tia marina. Efa haiko tsy anjery daholo any fipetraky ny zavatra rehetra ato trano ato. Eny e. Fa fahasahina be ange zany milalao afo zany e. Marina aloha zany. Saingy izay ny azahako voalohany. Zavy dia voatery androlona foana vo isakafo kosa e. Rehefa haiko ny mikirakirandreo fitaovana atao anakozia ireo dia nalefa tamin'izay ny mpanampy. Fa tsy tia verse le tavangy nisy le zavatra omaly. Zavatra inona? Le dicumarol moa. Tsy tadidiko tsara ny anarany. Dicumarol? Fa tavangy inona aloha zany e? Tsy hitako ange zany lazain'izay zany. Itoko moa tiana ataony sety ato akaiky ny fatana gazy ty e. Ay, izy iny ka fa ahoana? Ary nakaiza daholo ny tao anatiny. Nampiasaina ka tsy zany akory ny vitanana azy ve? Ay, nataoko fa tsy misy voalavo atao aminareo. Ato ary ny tena misiko. Ny ahoana aloha ty hany-pikarakarainy sy ty e? Ay ve. Tsy ngery taona fifamofonay androany dia mba manomana sakafo kely aho ho fankalazana azy e. Tsara kosa zany rysea. Dia arabaina zany nareoko. Misaotra indrindra. Dia faly manasa an'se hiara-faly aminay mivady ahy. Aleo angamba andefa tsy mety zany. Inona ny tsy mamety an'izany e? Se koa dia efa mihafahafa. Tsy hoe mihafahafa rysea fa andro manokana ho anareo mihitsy zany a. Aleo anga tsy ho elingelena. Efa hoe tsy maninona zany ho aho. Zany hoe rehefa tsy mety amin'se moa atao ahoana e? Efa ho lasa lalana tsasakadiny avy tonga saina. Nampiasa. Tsy zany akory ny vidianana azy ve? Ay, nataoko fa tsy misy voalavo atao aminareo. Ato ary ny tena misy. Marina tsy ny vadiny ihany lazay nizara fa voalavo opozininy eo. Efa haiko ny determination anjara. Naleoko hitonona antsoina ampahatarana azy ty lozy mitatao eo amin'ny ainy. Tsy nandray finday mihitsy anefa izy. Ary farany dia novonono mihitsy ny telefona. Nahodiko angana ny fiara dia nitonotony fiara. Nandeha mafiaraka izay azoko natao aho. Napakako sisy ny fiara rehefa tonjo fitoana. Dia navelako teo. Nitohizako tamin'ny tongotra katoka. Niantsoantso aho rehefa tonga teo am-bavahady. Fa tsy nisy namaly. Nitsahinako ny tamboho dia niditra aho. Ka ina hono ny karakarainy mahalalako tato tamin'ity taona ty? Reo e. Ary nataoko vadinao nge e. To tsy ny rahaba akory ianao anina rainako. Tsy adiniko izany akia. Miasa saina be fotsiny aho. Fa inona ny tena mampiasa sainanao e? Maro rinjara, maro be. Fa vielan'ny daholo ange zany rehefa ohatr'izao e. Marina aloha zany e.
fa mahazo amin'izay ianao seza fa ho tomoko reto sakafo reto e zaka mo tsy efa mahazo seza foana kia mankanesa amin'izay reny amin'ny latabatra fihinanany ny anao koa izany fa tsy raisinao ary izany telefona izany fa vila hidridridry fotsiny ao e olo tsy misy dika andre io e avelao ao fotsiny aizako nisy zany eto ndre vetivety fotsiny zany atony zao telefona zao akia raisy vetivety aloha e ka tsy tahiresaka namin'izana amin'izy aho azy zao ninonina antony aloha raha pitso indray androny tsy kisindrerery ka finoy ary rehefa tsy ho raisina fa makadilo ny haino azo midritroka foana e eny akia ataoko raha izay nytianao reto avy amin'izay mivavaka sakafo ary makany amananao ai ataovoka efela foana ny atsika no mivavaka rehefa fotoana lehibe tianytony ny sakafo ny karakarako tiako be mihitsy ka misaotra indrindra njara fakafa anao no misaotra vady e fa lenao na vady na tsy vady mila nkasitrahana ka tsy faly fotsiny ary njara tena nasy aro sambatra mihitsy tsara izany andeha ampandrosoy amin'izay ary ilay olona miandry eo amin'ny trano fandraisam-bahiny e olona iza koa fa iroger ka haiko angefa miandry anao ao izy fa ahoana nafantarako an'izany ho ianao tsy mifonarin-jara ny faditsika ny famaly rehefa ny fety toy izao tsy aleo ho tazonitsika ihany izay fomba izay njara tena tsy misaina loatra ka mifonanjara andeha ho ahatso izy sa andao hidina any ary tsika fa hoana nefa nahalalanao ny zava-misy marina e sa ny tantarain'ilay mpanoratra namanao tsia za koa zagaga hoe nao nisy nafina tamiko dia ahoana fotsiny vo eniko ny feon'ny fiarana anatitra anao dia koresa tamin'ny sezako nidina tany somary traikiraiky kely nefa fa to tsy ndraikitra tsara nisatry ty sezy tika voatery nandeha ny adana ka tsy niteny ary ianao nanamboarana azy aza tapahana olo ny teniko e rehefa amony varavarana dia somary ny ahotra somary avoavo ny feon'ny roger ary ny angava azy iteny mora ianao nankoko tamin'ny varavarana ny sofiko saika tsy tavariko toy intsony nefa ny lohako raha nahary ny teny-pitiavana nataonareo njara okizay aza miretsaka nyzantsony menatra anao sy mangina aloha ianao e efa ela ny fantapantatro fa nanitsakitsaka ianao tsara no reo fofotsikara manaraka amin'ny fitafianao fa ny tena tsy tantoko rotony dia ny fahasahianao nitondra azy tato amin'ny tokantranontsika mihitsy njara hoa telo andro ny sesy andany izay dia mandany ny ariva ny fampisangisangy eo amin'ny tany fandraisam-bahino nareo eny na le daty manan-danja androany aza dia tsy vitanao ny nanaja azy ka efa fantatrao izany ny zava-misy rehetra ka ahoana ny hevitrao e ny hevitry ny amin'inona hisaraka amin'ny venao dia hitsodranao anay sa ahoana sa hitsodranao anay dia hisaraka aminy adalany tony foana ny manao izao fa iza tsy hisaraka amin'ny naroviana tsy vadika amin'ny voadiny fanaovanay teny amin'ny alitara normal be aloha nao raha manaiky ny hisaraka aminy iza ny karakaranao io mangina ianao roger ny fitiavany any tsy hisarahany amiko everinao fa tsy afaka mikarakara ny tenany mantsy izy io tsy miankin-doha amiko mihitsy izy tsotra be ngera zany e mandana rofo ny entanao dia ndao andeha tsy andeha nahoaizana ho aizy izany ho asa mandrasa kely roger andeha ihany nareo rehefa avy eo andeha ho aizy e zaho a tsy hetsiketo izany tsika ka fa inona mbola ilany lahy e hatramin'ny oviana moany mila anao e ianao foana ny mila andao andeha rotony sady miandry ny ampiororona toy mahazatra indray ianao vo andeha hatramin'izay ihany no adala tsy nahatohatra ny fandrahonanao fa androany tsy ho azonao amin'izantsony satria veto njara dia mody manday ianao tsy vampy ve izay nandefonanao azy avao ivozy izay e tonga dia teny amin'ny vatana amin'izay fa efa lasako ny fonao e tsy mila milazana inana inona izy ka fantatra fa tena dia izy haiko ihany koa fa diso marefo loatra izy anyka tsy natohitra rehefa nyzizo ela taminy ianao marary be ny lohako ka aleo ho hisotro kely amin'ity wiskety hevitra mety zany
sady arrosage kely ny pour la route. Mahiry tsara kosa zany taoko zany. Ity karazany ity koa ny tena ankafiziko ka hita mihitsy hoe mitovy fitiavantsika roalahy. Ira ihany ny toaka fisotro dia ira ihany ny vehivavy tiana. Tsy loatra ny whisky io aka. Zany hoe ho anareo ny tena nampividianako azy io e. Fa ho anay ahoana? Osotronareo ka. Fantatro fa tsy maintsy misotro kely amin'ny very nareo isaky ny miditra ato amin'ny trano fandraisam-bahiny ato. Teny pisinao zay? Ie, tamin'ny Kumarol. Ty Kumarol ny docteur Link? Voalazanao? Azonao antoka tsina fa tsy maintsy andala ato zay ao anatin'ny antelona. Vetselaka. Fa tsy fantatra lahy dia tsy mahafaty afa-tsy voalavo ihany io poziny io. Raha le composé 42 na laligne manokana? Tsy misy haiko ange zany zavatra resahanareo zany e. Nihinana pozina zany ve zay? Tsika ka. Za koa. Fa miandra anareo faty aho vao hidokany anjarako farany. Anjaranao farany ahoana? Hafa kely ny principe tifany di Kumarol. Tsy mahafaty izy natao be fokoka aza. Tsy mampaninona ny mahatela azy indray mandeha. Apahany kely eo anatin'ny 3 andro miseso no mampandaitra azy. Fa ampitahorana fotsiny zany tontony efa hoe ny voalavo ihany no matiny io poziny io. Nisy ny composé 39 talohan'ny composé 42. Zay malaza indrindra. Rehefa mety ho vertébré nefa dia maty daholo tamin'io pozina voalohany io. Zay ny tsy maintsy nany fiainana azy. Reo mpianatry Yoshikawa ihany manana azy ary ny vity tany a. Dia anomboka ho sepitsepitra amin'izay nareo. Tsy vanina lahy. Zao ataotra kely sisitsika dia joro eo amin'ny fitsarana. Ho hita eo izay tena meloka. Narin-tsara. Anomboka hivoaka tsy moramora ny vava sy ny oronareo noho ny hémorragie interne. Io tokoa e. Maty kely lahy. Manjavin''izay jerinareo rehetra. Kokoka kely dia mandora. Tsy tara loatra kory ny fahatongavako. Fa nisy nanidy avy eny anatin'ny varavarana. Teo amin'ny varavaram-pitaratra no nitazana. Nikotrokotrohako ny varavarana fa tsy nisy niraharaha. Ny fanojo mihitsy no masoko sy njara fa tsy niraharaha iny aho. Toa nanome tsiny aza le fijeriny. Toa te hiteny hoe fantatra se daholo ny marina na ny nafenina tamiko. Nanome lamosina rozy ka tsy dia nisy tsinjo tsara afa-tsy ny fiolakola sy ny fiokokany. Ny fanitsy tsara koa sy njara sotony. Hitako tsara ny fiankohofa ny tomany ny fompona teo anjara. Tsy namaly azy njara fa ny ranomasony koa no nitsony anendrika ny tavany. Nogoany njara ny anjara verany farany dia nofihiny mafy ty vady maditrany. Tsy nahetrika teo intsony. Ary tsy nahavita ny antso ny mpamonjy vona raha tsy vosotra teny an-tananjara le veriny sotrony ka nikodita amin'ny tany. Ny anjara verany farany. Tantara mitohy nosoratany Arnofy. Ho velomin'ny Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina, Ralala, Christophe Rabiarmanana. Mandray feo, mamy arvony, mandrindra ra teknika, aro, manatontosa, Nanja, Rasafindrakoto.